Ampiravorafona lehibe no iarabanatsika rehetra zay manaraka ity fantarana ity isanandro isanandro zay araka ny tenin'Andriamanitra moa milaza manao hoe ny tenin'Andriamanitra dia aina ho an'izay mahazo azy fahasalamana ho an'ny nofo rehetra faniliny tongotry sy fanazavandalako izay rehetra mahay mandray ny teny ka mitomba ao anatiny zany teny zany dia tsy maintsy mamokatra izany teny zany. Mbola ito ianatra ihany tsika amin'izao fotoana izao ny Genesisy 4:30 hiditra amin'ny Genesisy 4:30 tsika pasteur miarabanao pasteur manona fiadana tompona pasteur Alvarez de mirabantsika menakavy tompony iny ary andao ivavaka vetrany arsika hitondra bavaka n'izao fantaran'izao mba tena ny fanahy masina mba tena voaraitsika tsara zavatsika amin'ny tsara ary ho tafapitatsika amintsika tsara ny zavatra zay tiana ambary eto ary hitondra fahasoavana hitondra fitahina to ivavaka asika tompo raha eo ny teninao dia ara-panahy tsy vitan'ny fisainana aran'ofo na hevitr'olombelona na fatakaran'olombelona fotsiny ihany fa mila ny fitarihan'ny fanahy masina mba hafantarana ny sitrapon'Andriamanitra satria araka ny voalazan'ny teninao dia manao hoe ny fanahy masina rery ihany no malala zay ao anatin'ny folo lalin'Andriamanitra ary manambarana zany amin'ny mpanomponao koa dia mangataka ilay fanahy masina ilay fanahy papahery ilay mpampianatra tsara indrindra anazavany sainay anazavany fonay mba hahafahanay mandray tsara ny teninao ary ny teninao dia mitondra fanafahana mitondra fanasitranana mitondra fitahina ka dia ho tahinany ny fotoana zay andrenesanay ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Iny ary pasteur dia ovakiko hatrany ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Genesisy 4:30 mivaky toy izao andiny voalohany ka hatramin'ny 10 ny taranaka Esau ary izao ny taranaka Esau Edom zany. Esau nakavady tamin'ny zanakavavy Kananita dia Ada zanak'Elona Etita sy Olibama zanakiana zanakavavy Zibona Ivita ary Besamata zanakavavy Ismaela sady anavavy Baiota ary Ada niteraka ny Elifaza tamin'ny Esau ary Besamata niteraka ny Reguel ary Olibama niteraka ny Jeos ary Jalama niteraka ny Jalama ary Kora ireo zanak'i Esau izay naterany tany amin'ny tany Kanana dia nentin'i Esau ny vadiny sy ny zanany lahy sy ny zanany vavy sy ny olona rehetra tao an-tranony sy ny omby aman'ondrony sy ny biby fiompony rehetra mba amin'ny fananany rehetra zay fanao ariny tany amin'ny tany Kanana ka dia lasa nakany amin'izay tany ialana eo anatrehany Jakoba rahalahany fa samy be loatra ny arenany izy mirahalahy ka tsy mba nahazo ny ray monina izy ary tsy omby azy ny tany fivahinianany no ny ondry amanosiny no ny omby aman'ondrony koa nonona tany amin'ny tendrombohitra Sera Esau Edom izany ary izao taranaka Esau rain'ny Edomita any tendrombohitra Seir. Ny anarany zanakalany Esau dia izao Elifaza zanak'i Ada vadiny Esau sy Reguel zanak'i Besamata vadiny Esau. Ia zava-dehibe zay pasteur dia mitohy moa zany any ambany rehetrarehetrany le taranaka Esau mitohy raha tenenao zany dia lava any ny taranaky Esau rehetrarehetra hatrany amin'ny andininy fa 7 farany any amin'ny 7 no farany izy io pasteur izay taranaka maro tokoa ny afaran'ny tantaran'ny Esau moa zany dia lasa firenena io le firenen'ny Edomita sy ny avy any akoatry ny tendrombohitry Seir azonao le taranaka Esau reo zany no niteraka reo be dabe reo. Ny mahafinaritra fotsiny zany aloha pasteur lesona ray voalohany dia zao hoe tamin'ny zany andro zany dia ny faninanana mihitsy no miteraka zany hoe voninahitra mihitsy ny miteraka maro ary fitahina ny miteraka maro amin'izao fotoana izao manko ny zavatra manahirana amin'ny sain'ny olona dia le hoe tsy velona tsony ny zanaka tsy velona tsony ny ankizy raha zao no miteraka maro zany efa pasteur tena mampaherin'ny mpino hoe mitera raha teraka raha tena zanak'Andriamanitra ianao raha tena mpanompon'Andriamanitra ianao tsika nge pasteur Alvarez dia manana ny teny fikasan'Andriamanitra manana ny teny fikasan'Andriamanitra tsika hoe raha ny zanaka sy ny asan'ny tanako dia oka
hoadidika manana ny teny fikasan'Andriamanitra fa iza sy ny akonako dia horaisin'Andriamanitra tanana na iza na ny zanako na ny taranako dia tsy hoe ianao no amelona anao na ianao ny amelona ny akonanao fa ozy izy manompo an Jehovah Andriamanitra ao dia hitany haninao sy ny ranonao izy ary sorony aminao ny aretiny ka tsisy momba nao afa-jaza ka tsy misy momba nao mafa-jaza aminareo. Andriamanitra ny fanampanantena antsika na fiarovana na sakafo hoy izy aza manany amin'izay hoaninareo na ny amin'izay hosotronareo na amin'izay hotafianareo ny jentilisa no manahy zany. Itsika zany pasteur raha hoe tena zanak'Andriamanitra tsika tsy ndriko tsara raha tena zanak'Andriamanitra tsika ka tena ao amin'ny planin'Andriamanitra ny fomba fanompotsika an'Andriamanitra dia tsy atahorana pasteur na firy zanakao. Raha tehiteraka leo lafandray mako pasteur lefa misafidy mihitsy le olona hoe mety efa maro ny zanany dia efa reraky izy dia efa tsisy te hanomponiny tsisy fomba hanomponiny tompontsony dia efa mba mieritreritra izy hoe efa te hiazakazaka amin'ny fanomponany tompo. Misy olona zay dia miditra ao anatin'ny fahonona tena izy hafa zay fa misy olona zany tena fatany mihitsy tsy ampy ireo zanany anankitelo ireo tsy ampy ny zanany anankiroa fa mieritreritra foana izy hoe ahoana ny amelomana azy tsy velonay mivady io dia tena lazaiko zany pasteur raha tena zanak'Andriamanitra ianao dia tsy nareo mivady ny mamelona an'io Andriamanitra mamelona an'io Andriamanitra mikarakara an'io pasteur Alvarez Andriamanitra miditra tsehatra amin'io fa no le fanahina no le tahotra ny mahatonga ny olona miditra ao anatin'izay fanahiana zay ka mefara amin'ny hoe aya dia lasa manala zaza manao ny tsifanao sy ny sisa fa za mampriske ihany hoe mbola hafa pasteur za maro zany hafa za miteraka maro zany hafa maro fa za mivitsy zany ane pasteur misy olona efa ndresaka tamiko tena ny malahelo ny pasteur sambatry nareo izy fa maro sambatry nareo fa betsaka fa tena hafa zany ka taloha ny olona dia tena fifaliana mihitsy zany miteraka maro zany ary fifaninanana mihitsy ary arak'izay tsy akijery vidim-piainana io zany sy ny alafosan'ny fiainana fa tena hoe matoy ny men'Andriamanitra dia fitahina ho anao io zany ka Esau dia tena nanana taranaka maro sy zanaka maro mihitsy izay nafinaritra moa zany fa dia tena hoe fitahina avy amin'ny tompo daholo reny rehetrarehetra zany teny fampidirana ihany zay fa za kosa nefa miteny hoe raha tsy mahatokony tompo ianao dia aza miteraka maro fa so voatery tsy maintsy ianao ny fofotra amelona an'ireo fa ny olona tena mahatoky an'Andriamanitra pasteur na firy zany ny velona na firy zany ary io zavatra expérience hitako ohatra anazy zao ny azo 7 zanaka dia tsy mba menatra an'za fa ny airiako voninahitra ho an'ny tompo mihitsy ny areny fa izao isaky miteraka anankiray zay dia zao misy fahasoavana sy fitahina tsy azonay teo aloha fa isaky ny miteraka anankiray dia misy fitahina vaovao ray dia misy fahasoavana vaovao ray misy fahasoavana vaovao zany ny zavatra mba tena tsapako satria reny zanaka reny misy teny fikasana ny anarana rehetra atao anaty baiboly pasteur Alvarez dia tsy anarana petapetaka fotsiny hoe ny antsika mako sao dia mipetapetaka iza ny atao anaran'io dia mandehandeha ho azy eny ataovy bema iza ny anarana ataovy lita ataovy raso ny anaranao ty baiboly tsy zany fa hoe tonga io zazy io dia tonga dia hoe iza ny anaran'io dia mety hoe rapanana zany hoe tena zay anarana zay mihitsy no hitranga iza ny anaran'io zaza io dia hoe ny anaran'io dikan'le Jakoba zao dia hoe mpamingana dia tena mpamingana tokoa izy tena mpamingana tokoa iza ny anaran'ny tolo ty dia mara dikan'izany mara zany dia hoe mangidy dia lasa fa tena ny anaranao anaty baiboly zany ohatra Solomon dikany hoe Solomon zao dia miadana dia raha nandinika Solomon tokoa anao dia tena niadana hatramin'ny naterahany ka mandra-pahafatany azonao ka ny anarana atao anaty baiboly zany misy teny fikasana misy fitahina miaraka aminy ka zany ny zavatra tsapako amin'le hoe miteraka mananjanaka ohatra zany dia tena misy fitahina miaraka amin'ny zaza iny raha tena mpanompon'Andriamanitra isika raha tena mpanompon'Andriamanitra isika dia zany miaraka amina fahasoavana ohatra zany zany fanamariana kely pasteur amin'ny resaka ny taranaka zay sao dia manana fanamariana mikasika zay aloha anao melohany marina teninao pasteur satria ny zanaka tokoa dia ny taranaka dia manana teny fikasana hoe
Isaia toko fa 2:7 hoe ny amin'ny zavatra ho avy no anontany hoa fa ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Tena fitahina lehibe araka ny tenin'Andriamanitra ihany koa milaza manao hoe tamby ny ateraky ny kibo, zany hoe ny olona miteraka zany pastera dia anisan'ny mahazo fahasoavana lehibe avy amin'Andriamanitra ka tokony ho raisina mpitiavana zay ary ho raisina mpanendrentenana zay taranaka zay omen'ny tompo zany. Ary reo taranaka reo koa pastera no azo lazaina hoe reo no mamaritra ny firenena orina kely eo. Reo zany no lasa le taranakatsika amin'izao fotoana zao, reo no lasa mpitondra, reo no lasa olo-dehibe orina eo. Ary marina teny pastera hoe nisaky ny ankizy ankiray zay sady spesialy izy no manana zavatra manokana zay napetrak'Andriamanitra ao anatiny zay tsy apetrak'Andriamanitra amin'ny hafa mihitsy, ka dia mila mihitsika pastera hoe misy fahasoavana, misy fitahina isan'ny ankizy anankiray. Mampalahelo tokoa ny pastera dia zao hoe misy olona tena mandany vola be araka ny tenao tamin'ny voalohany hoe mitady zanaka nefa tsy manana, tonga ny ampitan-dranomasina any manatony an'ireny gynécologue reny, kanefa etsika etsy-ndaniny zay kosa nefa misy olona zay miteraka dia manala zaza rehefa avy eo. Reny zay azo lazaina hoe tokony amin'ny fitiavana an'le zaza amboaka, tokony faly amin'ny fandraisana zaza amboaka, kanjo indrisy fa tsy izay no nataony fa namono an'le zaza zay tsy namono azy, tsy niteny ratsy azy, tsy nangalatra ny vadiny, tsy nanompa azy, tsy nanina azy ao boaka ao, nefa dia esorina zaza tsy manatsiny, tsy nanao ratsy, kanefa dia san'le reny no manala. Ary ndraindray dia misy ray mpianakaviana sy ray mpianakaviana amin'ny tena manao hoe sarotra ny fiainana, esoro io zaza io, esoro zaza anatin'ny kibonao io, ray aman-dreny. Dia etreto pastera hoe tena manahoana ny ara-panahy, le zaza marina fa tsy miteny fa ny alaelon'Andriamanitra manoloana zany zavatra zany. Ary zay reny pastera mahatonga an'ireny olona le marary be voan'ny kansera reny, misy voan'ny kansera ny tranonjaza, voan'ny kansera ny nono, vokatry le ozony le fanalan-jaza, zay tena zava-doza le mandany teny fikasan'Andriamanitra. Fa raha manaiky kosa nefa le olona ray pastera dia marina ny tena hoe tsy maintsy hotahin'Andriamanitra izy, tsy maintsy hotahin'Andriamanitra izy. Zay zany ny lesona anankiray pastera mahakasika an'ireo taranaka rehetrarehetra. Fa anankiray zay tena koavana eo amin'ny 9 pastera manao hoe dia netiny Esau ny vadiny sy ny zanany lahy sy ny zanany vavy sy ny olona rehetra tao an-tranony sy ny omby amanondriny sy ny biby fiopony rehetra mba mifanana ny rehetra zay efa nohariny tao amin'ny tany Kanana, ka dia lasa nakany amin'izay tany ialana eo anatrehan'i Jakoba ralana izy. Fa samy be loatra ny arenan'izy miralahy ka tsy mba nahazo ny iray monina intsony izy, ary tsy omby azy ny tany fivahinanany noho ny omby amanondriny, koa nonona tany amin'ny tendrombohitry Seira Esau Edoma zany. Raha mijery an'io tantara io ianao dia ilay tsodrano nataony Isaka any Jakoba, lay tamin'ny Isaka rainy mbola velona, rain'izy roa lahy mbola velona zany ny rainy Esau sy Jakoba mbola velona. Dia raha tadiditsika tsara lay tantara pastera dia lasan'ny Jakoba lay tsodrano. I Jakoba nefa ny farilahy, i Jakoba lay zandriny, dia azony lay tsodrano-ny rainy tamin'izany vanim-potoana izany. Dia ny nahavariana nefa nytity, raha vao azony Jakoba ilay tsodrano dia lasa Jakoba nandositra, fa tsy nijanona tao izy, lasa izy nandositra nakany amin'ny rafozany, nakany amin'le hoe labana zany. Dia rehefa nandositra tany izy amataonany maro izy nandositra tany pastera Alvarez, safe zany raha ny marina dia tsy tokony isy anjarany intsony raha ny marina eo amin'le tanàna, tsy tokony isy anjarany intsony satria Esau no nanajary an'le toerana tao, Esau no janona tao anatrehan'ny ray aman-dreniny, Esau no nahazo ny tanimbary, Esau no nahazo ny zavatra rehetrarehetra. I Jakoba lasa nandositra. Izao no nahavariana ary tena nahavariana. Rehefa niverina i Jakoba zany tonga fotoana, satria tena tsy maintsy miverina i Jakoba eo amin'ny tany razany, tsy maintsy niverina. Andriamanitra ny teny hoe ndana miverina.
de tena nahavariana teo to paster lasa niara-monina ndray zany izy mirahalahy teo amin'ny tany kanana io de nahavariana lasa tsy omby an'izy mirahalahy tsony le toerana lasa tsy omby an'izy mirahalahy tsony le toerana fa nibetsaka ny omby amanondry ny osy ny vahoaka lasa tsy omby tsony de raha ny tokony ho izy raha ny fijery maha-olombelona de tokony hoe i Jakoba ny miala eo azonao tokony i Jakoba zany miala ao satria izy mifaralahy voalohany faharoa izy ny tokony miala ao satria ohatrany hoe izy mpiavy satria izy efa taty aoriana vao miverina de tokony izy no hiala eo tokony miala moramora eo fa ny nahagaga de zao hoy ny voalaza amin'ny baiboly ny tsindrin'ny baiboly tsara eto andin'ny fahenina dia netiny Esau ny vadiny sy ny zanany lasa ny zanany vavy sy ny olona rehetra tao an-tranony sy ny omby amanondrony sy ny biby fiopony rehetra mba mifananany rehetra izay efa nohariny tany amin'ny tany kanana ka de lasa nakany amin'ny tany ialana eo anatrehan'ny Jakoba rahalahiny izy ialana ozy izy azonao eo anatrehan'ny Jakoba rahalahiny izy fa samy be loatra ny arenan'izy rahalahiny sy ny sisa izany hoe tsy hoe noroahan'i Jakoba izy tsy hoe nisy ady teo amin'izy mirahalahy fa nahavariana fotsiny zao de zao nanomboka tsy tamana Esau de nitady fomba izy hoe ahoana ny alana eto anatrehan'ny rahalahiko ahoana zany hoe tena nisy asan'Andriamanitra mihitsy asan'Andriamanitra tsy Jakoba ny nandroaka azy tsy Jakoba ny nampiala azy fa izy fotsiny zao ny tsy tamana de ozy izy hoe andeha hiala de navelany teo ny tamimbary izay efa nomen'ny rainy azy satria Jakoba lasa nandositra navelany teo ny tany kininina navelany teo ny fananana rehetrarehetra de nomeny any Jakoba de lasa izy nandeha pasteur Alvarez nanorona fonenana ray hafa mihitsy io no tiatsika ho tenenina pasteur hoe tena Andriamanitra zay nge rehefa miasa de miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina tsy voatery ady aman'olona ianao azonao voahazo ny zavatra rehetrarehetra tsy voatery hifamaly aman'olona tsy voatery hifanramatra aman'olona nataony Jakoba teto de nitolona mambavaka fotsiny de le ositra efa tao anatiny ilay tsodrano efa men'ny rainy azy le fitahina efa men'ny rainy azy azonao efa mipetraka ao anatiny le fitahina sy le tsodrano de inona zavatra nitranga i Jakoba de nivavaka fotsiny de ny asa ny herin'Andriamanitra de tsy tamana ho azy fotsiny fahavalo io no ampahirezako koa pasteur misy olona ne maro mandalo olana ohatr' zany eo anivon'ny fiarahamonina hoe zay pasteur hitady trano hiala zay fa misy mpamosavy manodidina anay eo misy olona mako miteny an'izay hiala zay ozy fa misy mpamosavy manodidina ny trano eo mamosavy daholo ny olona inona ny tokony ho andosiranao mpamosavy tsy tokony andositra mpamosavy zany ianao raha mpivavaka raha tena mpino ary manana an' Jesosy tsisy atahorana mpamosavy pasteur misy olona manao an'izany le tompotranonay mpanompotromba le tompotranonay makany ampanao odigasy le tompotranonay zao le tompotranonay ohatra silamo fa zay kristianina le tompotranonay le manodidina anay eo tena mpilala ody ratsy daholo fa aleonay miala na izanaiza tany ale anao pasteur de misy mpamosavy foana tsisy toerana tsisy mpamosavy zany ary tsisy toerana tsisy olona mpilala ody gasy pana ody ratsy zany feno karaha izay ny andosiranao de tsaratsara anao mipetraka any amina toeram-pivavahana mihitsy ary ny amina enceinte-na fiangonana amina tokotanina fiangonana raha ingeja be fa ao ny azo antoka mety hoe mitady sainofainao anao fa naizanaiza tany alenao de misy mpamosavy foana manodidina anao misy mpilala ody foana manodidina anao fa tsy vahaolana le hoe mialy anao satria misy mpamosavy azonao misy olona ndraindray miteny aminy hoe misy piloka eo akaikinay de andeha hialy zay fa misy piloka misy bara misy mpiteny ratsy naizanaiza tany alenao ry havana de misy mpiteny ratsy foana pasteur de misy piloka foana misy bara foana fa tsy tokony izay ny andosiranao tsy tokony izay ny ailanao ao
ny tena marina aza de zao ireo olona ireo ny tokony andositra anao amen ary raha olona feno herin'andriamanitra sy fenony fanay masina ianao de tsy tamana ny olona mpilalao ody ratsy manodidina anao raha olona tena zanak'andriamanitra ianao de tsy tamana ireo olona mpamosavy reo voatonga eo am'le toerana ianao de izy ny malonolony izy mihitsy ny tonga de tsy mahazo aina izy mihitsy ny tonga de mitady lalakivoarina hoe andeha hiala andeha andositra fa tonga mpivavaka fa tsy hoe ianao mpivavaka indray no mitady hevitra hoe ahoana no elako ahoana no andosirako fa misy afa indray mako pasterany hoe iteresaka ty afa indray le ohatra hoe sanatry hoe misy lonolony afa indray zany le hoe misy lonolony eo amin'ny fiarahamonina misy zavatra efa gidragidra lava de mifamaly sinsisa afa indray zay de ozy izy ianao aleoko mandefitra za tsy te andoto fo eto tsy mani fa raha zay resaka mpamosavy no andosiranao tsy tokony isy atahoranao zay ody ratsy raha resaka asana devory tsy tokony isy atahoranao zay olona mpilalao-tromba na mpanompokalan'oro hoe matahotra fa andeha andositra hiala an'ireny inona ny atahoranao an'ireny hoe matahotra fa misy olona mpiloka eo akaikinay misy bara eo akaikinay tsy tokony atahoranao zany zavatra zany pasteur tsy tokony atahoranao zavatra ohatran'izany raha ohatra ka tsy hoe misy lonolono iaho a fa fandray le hoe misy lonolono efa maly aman'olona ianao de miady aman'olona ianao de zavadravatra ohatraohatran'izany zay zavakafa indray fa raha hoe ny ody ratsiny sy zavatra ohatr'izany tsisy tokony asa tahorana an'izany pasteur Alvarez i Jakoba tsy natahotra ny ara-monina tamin'ny Esau teto tena ny ara-nonina teo izy reo fa Esau rehefa ela no nitady hevitra hoe aleoko miala de izy niala de izy niala pasteur Alvarez so de manakolaozana araka le tenin'ny vakinao teo pasteur de zao mivaky ny teny teo hoe teneny izy teo andiny fafito hoe fa samy be loatra ny arenan'izy mirahalahy ka tsy mba nahazo ny ray monina izy ary tsomby azy ny tany fivahinianany ny omby amanondriny i Jakoba pasteur de zao rehefa tonga teo amin'ny tany Kanana zay ny ranonona tamin'ny Esau dia nanomboka natahotra azy Esau satria tsy azo afenina le voninahitr'Andriamanitra tao amin'ny Esau tao amin'ny Jakoba zavady le voninahitr'Andriamanitra sy le osotra zany tsy takona afenina izy io pasteur ho an'ny olona anankiray manana ny herin'Andriamanitra sy manana ny osotr'Andriamanitra de noharin'Andriamanitra hoe ny tanàna eny an-tapoka avaona izy tsy azo afenina tsy azo na ezahanao aletika na ezahanao saromana na ezahanao takonana aza ny herin'Andriamanitra sy ny osotr'Andriamanitra ao anatin'ny olona ray de tsy ho takona mihitsy zay pasteur fa tsy maintsy hoeninao sy ho hitanao ny osotr'Andriamanitra sy ny fitahin'Andriamanitra ary zao koa ny tenin'Andriamanitra hoe zay tahinjo eo de voata mandrak'izay le fitahinany raisiny Jakoba tamin'izy tany amin'ny rafozana ane tamin'izy ny andro tany de zao volazan'ny tenin'Andriamanitra hoe lasa nanakarebehivava raha lehilahy lasa nitahin'Andriamanitra ary lasa mahery no le rafozany de tetondray izy rehefa niara-petraka tamin'ny Esau de hitan'ny Esau hoe tena misy fitahin'Andriamanitra marina ty lehilahy ty satria zay tahinjeo de voata mandrak'izay ka ny olona anankiray raha tena mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra hoe tena manompo an'Andriamanitra mandray fahazavantsaina fahendrena tamin'Andriamanitra ka na de kely aza ny andohany ary na lehibe aza ny andohany de zao tsy hena mihitsy ho fahasoavana anatin'ny olona io pasteur raha toa ka tena mijoro le olona ary zay mazava-dehibe ny azo lazaina hoe fijoroana amin'ny sitrapon'Andriamanitra de zay no natonga ny Esau natahotra teto faharoa manaraka zay pasteur de zao i Esau le niala zany izy tamin'ny teo amin'ny toerana eo de nakaka pasteur fa tsy maintsy tanteraka le tenin'Andriamanitra tany aloha tany le teny fikasana sy le teny hoe Jakoba nomena an'le tany Kanana fa Esau lasa niala teo amin'le tany Kanana mihitsy ka ny teny fikasana zay nitenenin'Andriamanitra tamin'ny zanak'Andriamanitra pasteur Jesao sao de name teny fikasana hoe ifanomena fahefana rehetra ny an-danitra sy aty tany ary ambanin'ny tany ary nomeko anareo zany fahefana zany rehefa raisitsika zany fahefana zany pasteur de lasa findra ty amintsika marina tokoa zany fahefana zany ka azontsika ampiasaina ka ozy ny tenin'Andriamanitra zay idinareo aty ambonin'ny tany zay idinareo any an-danitra de idina any ambony tany zay idinareo aty zany de idina any ambony any an-danitra zay vahanareo aty ambony tany de vahana any an-danitra
zany lasa manana fahefana zany tsika le fatateran'le teny fikasana zany dia tsy azo lavina mihitsy tsy azo sakatsakarana mihitsy fa tsy maintsy tateraka rehefa tena mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra manana fahefantsika eto ambony tany afaka mamatotra ny asana devoly hatrany amin'ny elo hoe mandefa ny asana devoly sy ny devoly any amin'ny afo be amin'ny alalan'ny fahefana zay ny men'Andriamanitra atsika ka io fahefana io io fahasoavana zay ny men'Andriamanitra amin'ny teny fikasana io dia zao anjaratsika tsy maintsy manaiky fa tsy maintsy ho tanteraka io na hoela na oaingana pasteur zay marina be zay teninao zay mihitsy pasteur Andriamanitra rehefa manao zavatra pasteur Alvarez dia tsodrano no alefany teny no alefany mandefa teny izy zany mandefa tsodrano izy ary n'le tsodrano na teny alefany iny dia misy ositsy ny pasteur Alvarez ary misy fahefana iny misy fahefana iny misy fahefana iny dia marina le terinao teo milaza manao hoe na dia amin'izao vanim-potoana iainantsika zao ary dia mbola miainga amin'izay ampy foana pasteur Alvarez hoe Andriamanitra rehefa manao zavatra dia teny foana aloha no alefany teny no alefany teny tonga ny teny fikasana tonga faminaniana ho ahy tonga faminaniana ho anao tonga faminaniana ho an'ny lepiny ka raha itsika mandray an'iny teny iny dia ombadiky ny teny iny teny iny no manetsika zavatra be da be amin'ny fiainantsika pasteur ohatra raha miteny Andriamanitra manao hoe anambady ianao am'ty taona ity mihetsiky ny teny iny dia tanteraka iny pasteur raha momba le olona ka miteny Andriamanitra toejaja ianao amin'ny heritaonao zao anao mitaiza zaza mihetsiky ny teny iny dia mitoejaja tokoa io dia mitaiza zaza tonga le teny fikasana na le teny faminaniana manao hoe avita trano goavana ianao Andriamanitra zany tsy hoe vola no omeny fa teny aloha no omeny dia ombadiky ny teny iny vao mihetsika ny vola mihetsika ny biriky mihetsika ny vato fa miteny Andriamanitra avita trano ianao dia ombadiky ny teny iny avita trano mavita io pasteur amen ary mavita amin'ny fomba mahagaga ianao raha miteny Andriamanitra hoe azo fiara ianao dia tsy vola aloha no alefany fa teny dia ombadiky ny teny iny no mihetsika Andriamanitra ka ny voaray an'i Jakoba mialoha dia tsy vola tsy tambary tsy tanikininina fa teny tsodrano miaraka amina ositra izay ny voaray an'i Jakoba voaloha nandray teny izy avy amin'Andriamanitra dia tao ombadiky ilay teny amin'izay pasteur Alvarez no mihetsika Andriamanitra dia zay le nambaranao voalohany teo hoe tamin'ny voalohany tokoa i Jakoba dia natahotra any Esau dia zay no natonga ny Jakoba nandositra satria izy natahotra any Esau fa na hoela na hoaingana izay rehetrarehetra efa nambaran'Andriamanitra taminao tsy maintsy tanteraka na ho afaka firy volana na ho afaka firy taona zay rehetra nambaran'Andriamanitra taminao tsy maintsy tanteraka io pasteur Alvarez dia tamin'ny voalohany i Jakoba no natahotra any Esau natahotra any Esau Jakoba dia lasa nandositra fa eto amindray eto amin'le tantara dia nitsimbadika ambony ambany Esau indray no natahotra any Jakoba dia lasa indray tamin'ny voalohany i Jakoba no nandositra fa teto indray Esau no lasa niala zay lay ositra pasteur zay le fatanteran'le teny fikasan'Andriamanitra misy fitsimbadiana tantara ohatr' zany ary zany ange pasteur no tokony hitazomantsika foana zay lazain'Andriamanitra ary tsy tokony hatahoranao ny mpanakarena mampatahotra anao androany tsy tokony hatahoranao reo olona zay mampitahotra anao androany satria io tantara io ifamadika afaka fotoana foy ireo olona mampiororanao androany reo afaka andositra anao reo afaka fotoana foy ireo olona manambasy sy manao tsinotsinona anao reo afaka mihetsy ambany reo afaka fotoana foy fa ianao indray ny isandratra eo amboniny ireo nangalatra ny anjaranao sy ny anjara fanananao reo satria Esau tao anatin'ny amapolo taonany maro dia nangalatra ny anjarany Jakoba fa navadika Andriamanitra le tantara lasa ny Jakoba definitive le zavatra rehetrarehetra azonao tsisy anjarany Esau intsony fa lasa ny dolo daholy na ny anjarany Esau ary najanony teo mandrakizay azonao fa lasa ny Jakoba le izy
zay ny mahatonga atsika mampahery andreo olo reo hoe ireo fampahoriana ataon'ny fahavalonao fampahoriana ataon'ireo makahalanao mbola tsy mbadika io tantara io pasteur le zavatra lehibe de le hoe mila mandray ositra ianao mila mandray an'le tena teny avy amin'Andriamanitra ianao mila mandray an'le fahefana avy amin'Andriamanitra ianao zay hoa pasteur Alvarez mazava-dehibe mandray an'ireny toriteny miaraka amina faminanina miaraka amina ositra ny toriteny renao misy toriteny be dabe manko pasteur tena maina le toriteny ren'ny olona dikany hoe maina tsy misy ositra tsy misy menaka le menaka resaka eo tsy le menaka Israely fa dikany hoe ositra tena menaka avy any an-danitra mihitsy tsy hoe menaka hita maso koa zay tsy menaka hita maso fa dikany ositra tena Andriamanitra manositra an'le olona mihitsy de miteny io olona misy ositra io ny teniny midonany amina mpivavaka azonao za tena mahatsapa an'izany pasteur tena olona nge zany tena hitanao hoe io koa de tsy takatry ny saina koa ry pasteur mandray an'ireny le toriteninao reny io raha vao misy teny eo ambony pilipitra ka miteny Andriamanitra zao no hitranga tena mitranga io pasteur Alvarez tena mitranga io miteny Andriamanitra sitrana ny cancer rehetra sitrana fibrome rehetra manjavina ny aretim-po miala tamin'ny sabotsy teo zao nisy anambaviny Jorovavimbelona nanana zanaka izy nananjanaka izy de raha araky ny hitan'ny dokotera zany de hoe nisy tumeur ny fony le zanany nisy tumeur zany hoe tumeur zany tumeur tsy haiko ny filaza hoe mila didina any andafy fa nanapa-kevitra le anabavy entiko mivavaka ty ao anatin'ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra tsy didina io sitrany io tsy haiko efa firifiry taona zay taona vitsivitsy zay tsapaina mihitsy le zaza sitrana pasteur nanjavina le tumeur atao anatin'ny fony tsy nilana kany frantsa afaka tanteraka zay ny mahazava-dehibe ny tenina mpanompon'Andriamanitra firifiry ny vehivavy momba tsy miteraka fa miteny ny mpanompon'Andriamanitra ianao miteraka manomboka eto anao miteraka de io de bevoky olona io na manahoana na manao reny fijorono vavolombela hitatsika eto reny bevoky olo io de miteraka ianao avita trano teny alefa mpanompon'Andriamanitra fotsiny mavita trano ianao miasa ianao ao ambadiky n'le teny hoe mahita asa ianao eno eo ihany miasa Andriamanitra tonga de mahita asa olo io zay le hoe teny misy fahefana teny misy ositra teny avy amin'Andriamanitra Andriamanitra mihitsy no miteny amin'ny alalan'ny mpanompony de mitranga io zavatra rehetrarehetra io pasteur Alvarez de mitranga io zavatra rehetrarehetra io de inona zay mihitsy nazo an Jakoba ny an Jakoba zany tsy hoe teny nandehandeha ho azy fotsiny voarayany tamin'Andriamanitra voarayany tamin'ny Isakarainy fa tsodrano miaraka amina ositra mahery vaika de nahoana fivadibadiky ny tantara voatosika ho azy Esau tsy nyroana Esau tsy sy atamizy roa fa voatosika ho azy de nybata entana aloha zay iala ozy izy fa nareo mijanony eto satria zay tokoa le teny fikasany nahazony ino ty teny fikasana sy tsodrano azony Jakoba tamin'ny Isaka hoe omenanao ny fananana ny rahalahanao andevonao ny rahalahanao anompo anao ianao de ho tonga zao io le teny io tanteraka ho azy ary zay no mahatonga atsika pasteur tena milaza hoe tsisy atahoranao zay zavatra mitranga androany aloha fa ianao mila mandray teny fikasana tenin'Andriamanitra misy ositra tenin'Andriamanitra manova fiainana izany ny toriteny mila rean'ny olona ary zay no mahatonga nangery pasteur Alvarez miteny atsika mpitandrina mampahery atsika mpitandrina mampahery atsika mpitondra fiangonana ny toritentsika pasteur tena alohan'ny torinao teny de tena dinio tsara teny entina nafisafona olona fotsiny ve teny amboamboarina fotsiny hoe entina ninona zany ohatrany hoe mifironony eritseritsitsika ve nofironony saitsika ve nofironony vavatsika mba entina mba ampifalifaliana olona fotsiny sy ampahirezana olona ve sa tena teny avy amin'Andriamanitra marina ny toriteny etitsika rehefa mitoritentsika fa eo pasteur mila mitandrina ny mpitoroteny mila mitandrina ny pasteur ndraindray manko pasteur foriforon'ny saitsika fotsiny le zavatra torina hoe mamoriporina eo fotsiny tsika zany rehefa hitoroteny fa izany no ilaina atsika mivavaka maharitra
de mangataka mihitsy amin'ny tompo hoe inona ndraiky tompo notoriko amin'ny olona inona ny olazaiko amin'ny olona inona ny teny avy any ambony ny teny avy aminao satria raha tsy teny avy any an-danitra le toroitsika pastera de tsisy fetraikany amin'ny fiainan'le olona mety mampime fotsiny le izy mety mampahery olona fotsiny mety mampiorakoraka fa tsisy fetraikany amin'ny fiainany zany hoe mandeha le orakoraka ho tonga fagagana ho tonga fanasitranana fa le olona tsisy sitrana satria le teny tsy nomen'andriamanitra anao fa le teny no fironinao fotsiny hoe zao nitako mapetipetiny ray ny toroteny tokony mapetipety ka itsika rehefa miteny de solo tenan'andriamanitra solo vavan'andriamanitra pasteur ary raha teny avy amin'andriamanitra le ambaran'le mpitoroteny iny le atao hoe faminanina ary raha tena teny avy amin'andriamanitra ny amboarantsika tsika mpitoroteny de misy ositra iny pasteur ary raha vao misy ositra iny teny ambaranao iny ho tanteraka amin'le olona io amen tanteraka amin'ny fiainan'le olona io ka vao miteny ianao hoe sitrany ianao de sitrany olona io tany faritra mandoto iny fakimaly nisy pasteur ny antso hoe pasteur hita mambavaka fa misy ankizy vavy ato mietsika mbala velona mietsika mbala velona efa terinana fa mba idélivrer pasteur à distance de meny ana le téléphone mivavako le ankizy vavy tery zareo mbola mikikika manao délivrance o ihany le pasteur sy ny équipany deo zay mantsy le pasteur sy ny équipany ajanony am'izay ny délivrance anareo fa rehefa menareo ana ny téléphone meonareo ana le vehivavy de aleo novako azy za koa matoky hoe misy ositra ny zavatra lazako satria efa nyteny tamiko izy hoe adiny efatra zay pasteur ozy izy ny délivrer an'io le andro amin'io fa valo alina any adiny efatra ono izy efa ny délivrer an'le olona fa tsy afaka de ajanony aro mivavaka reo fa aloha novako azy de nomeny ana ny téléphone izy any faritry mandoto tsirabe iny tsy ampy 3 minitra pasteur tsy ampy 3 minitra tonga de miaraka amina autorité afaka le zazavavy afaka le zazavavy nefa adiny efatra izy zany ny délivrer ny teo ka zay ny mahatonga na hoe itsika mpanompon'andriamanitra mila mandiny tena manino ny pasteur eritiana 3 minitra nivavaka ho an'le zaza afaka manino nareo adiny efatra tsy nitsahatra le ambala velona n'le zaza le izy misy zavatra tsika mila mahafantatra mandiny tena pasteur hoe atraizatraiza le iery tena miaraka amintsika ve ny tompo sa manahoana azonao tsara le izy ka azavaina tsara zay rehetrarehetra zay hoe i Jakoba nandray an'izay teny niaraka tamin'ny ositra avy amin'ny ray aman-dreniny tsy maintsy tanteraka io pasteur de io Esau hoe normalement zany Esau ny tompo tanyrazana tao nefa de nitsoka moramora izy tsy nataty an'le ositra tsy nataty an'le fanatrehan'andriamanitra tao anaviny i Jakoba nefa tao aloha i Jakoba natahotra azy zao ndray izy ny lasa natahotra ny Jakoba de niala moramora ary zay ny ampaherezako an'le olona misy teny fikasan'andriamanitra miaraka amintsika ary olona mampatahotra sy mampivarahontsana mampiororoanao andreo manal'io raha tena misy ositra ianao misy fahefana ianao mipitipitika moramora reo olo reo pasteur pitipitika moramora reo fahavalonao sy mpamosavy reo midaraboka ho azy reo mpilalao ody ratsy reo ary tsy mataty ny fanatrehan'andriamanitra aminao zany reo tsy mataty ny radio évangélika elefanao zany io tsy mataty ny toroteny elefanao zany ary zay mahatonga azy mila ady aminao satria izy tsy zakany le hira fiderana tsy zakany le toroteny de mila ady izy fa jereo vange ipitika moramora ho azy reo no mifanatrehan'andriamanitra aminao melohany amarana azy Jakoba pasteur dia fa zatra nankatohan'andriamanitra zatra nanana firaisana tamin'andriamanitra ary vokatry firaisana amin'andriamanitra zay dia mino fa le tenin'andriamanitra tao amin'ny Josatoko voalohany andiny favalo milaza manao hoe lovakiko le Josatoko voalohany andiny favalo zao mivaka ny teny hoe pasteur Josatoko voalohany andiny favalo de zao ny tenin'andriamanitra manao hoe aoka tsy ala mivavanao ity bokyny lalàna ity fa saintsainao andreo manaly hitandremanao anao araka zay rehetra voasoratra eo ary am'izany dia alavirariny lalanao ianao sady ambinina Jakoba de efa zatra nankatohan'andriamanitra zatra ny saintsaina ny tenin'andriamanitra satria nisy tenin'andriamanitra nampitaina tany amin'ny Abrahama napita tany amin'ny Isaka rainy de lazainy Isaka rainy hoe zao ny fomba fiainan'ny Abrahama sy Andriamanitra dia saintsainy mandrakarivo reo tenin'andriamanitra zay fatany tamin'izany fotoana zany ary dia marina tamin'io tenin'andriamanitra io ary tsy maintsy tanteraka taminy hoe nalavirariny diany izy sady nambinina anika dia Jakoba mety tsy nieritreritra misy ositra mahery vaika anie atao anatiny ato mampatahotra ny Esau fa Esau no nahita an'izay voalohany fa avaly no nahita an'izay voalohany ary zay pasteur le zavatra ny délivrance nataonao teo fantatry ny devoly ny feon'ny olona misy ositra na de tsy hitany ary ny tarehany
na dia miteny fosina ilay mpanompon'andriamanitra ray hoe zao nitraka aminao na dia tsy hitany rahantareny dia tsy maintsy misy fetraikany amin'ny fiainan'ilay olona zay nisy lehilahy anak'izay pastera mipiara-bavaka amintsika ato izy io dia tsy teneniko le toerana essence satria fantatry ny olona rehetra dia izy azo lazaina hoe nanana ny toerana nisy azy teo amin'ny toeram-piasana fa nanana ny lehibeny izy ary ny lehibe dia tena nankala azy mihitsy tsy tia azy mihitsy ary vao mahita anazy dia ohatry ny allergique zany tonga dia tezitra tonga dia mikaraikona amin'ny fony ary tena mampite hamono n'le lehibeny mihitsy hoe tena alora angaty asorona eto anatrehako mihitsy fa mahasosotra anaty le zalahy ty le zalahy io nefa le rahalahy io nefa dia mivavaka tena manompon'andriamanitra ary makatony tenin'andriamanitra io ary dia nampirorony lehibeny izy hoe ianao ndray dia tsy maintsy affecté anao any amin'ny sisiny lavitra be tsy maintsy roana hiala teto zay zany zavatra teneny lehibe any rehefa namparany lehibe any tamy mihitsy hoe ianao ndray dia tsy tafajanony eto amba fedidiko zany ianao ho teneko any amin'ny ministre ho alefako ianao fa za manam-pahefanandefanao io lehilahy io dia lehibe lavitra no sefony io zany dia matahorana io satria sefony lehibe fa zavatra natao le rahalahy pastera dia zao nanompo an'andriamanitra nanomboka nandray toriteny zay nampara ny saintsaina le tenin'andriamanitra dia nyroso lalina tamin'ny fanomponan'andriamanitra dia tateorina rehefa nandeha foana ny menasy nandeha foana ny fampirorona na le rahalahy rehefa tsy dia nahazo asa firy-tsony teo amin'ny toeram-piasana lasa ohatrany tsy dia misy tsy menandraikitra lehibe tsony zavatra tokony ho vitany menany namany ny asa tokony ataony menany hafa dia ohatrany hoe mandray karama na ilikiliky ary mandray karama sisa mampiasa azy eo fa tsy hitantsony zay mampiasa azy eo izy mandray karama sisa fa tataorina pastera dia ny asa andriamanitra ary rehefa miasa andriamanitra dia zava-matahotra pastera ny zavatra ataon'andriamanitra rehefa te hiasa amin'ny olona anankiray andriamanitra ary ho anao zay mainao ty ten'andriamanitra ty mijery an'ity fandarana ty rehefa andriamanitra zay nihetsika amin'ny alalanao lazaiko anao fa tena matahotra ny olona manodidina anao satria tsy maintsy miaiky le olona pastera na tiany na tsy tiany dia io lehilahy lehibe sefony io rehefa ela nampirorona anazy dia zao no tahin'andriamanitra ty lehilahy ty novalian'andriamanitra vavaka nataony nisy fanapaha-kevitra tany amin'ny mpitondra fanjakana tany amin'ny ministra tany ambony tany hoe ilay lehibe mpitondra misapandra raha ohatrohatran'izao dia ho afindra dia soloana lehilahy le lehibe indray no affectena le lehibe indray no affectena pastera au lieu de izy no tokony affecté dia lasa le lehibe indray no affecté no ny herin'andriamanitra sy le ositra tao amin'ny le rahalahy zany hoe nisy mpanompon'andriamanitra zany tory taminy dia nipita taminy le ositra dia io ositra io zany lasa nanova le tsava misy teo amin'ny fiainanao azy lasa le lehibe ny tokony amin'ny affectation ndray indray no affecté tratry ny affectation lasa ny ambanivohitra fa izy mijanona teo amin'ny toerana ary le lehibe ny nandimby an'io lehilahy io lasa le tena namany akaiky azy rira fofareko zay fijovavolombelona dia lasa mpinamana be lasa izy indray lasa tompona andraikitra voalohany le asa rehetra tsy nataony izy ny lasa atokisan'ny lehibe misy anazy eo am'izao fotoana zao zay le fiasan'le herin'andriamanitra siosotr'andriamanitra pastera ka azo avadika tsara le tantara pastera ivareko ny rahalanyjovavolombelona iny ary tena mahavarina mihitsy le fiasan'andriamanitra atao anatin'le izy zay no ampahirezantsika ny olona hoe io hain'andriamanitra mampitsombadika ny tantara io na inona tranga androany inona situation androany mila milaboma fotsiny ianao fa ny tompony fahefana farany andriamanitra rery amin'ny pasteur Alvarez zay zany ny amin'ny fandehan'ny tantarany Esosy Jakoba io ny nahasamy hafa ny Esosy Jakoba dia tsotra hoe pasteur ny ositra nanana i Esau nandeha tamin'ny heriny tanjany fahaizany fahalalany ny atodohany zay rehetra nanana zay nandehanany Esau fa ny afarany voailika ihany izy teo amin'ny toerana nisy azy fa i Jakoba indray niainga tamin'ny tsy nisy zavatra anankiray ihany nananany Jakoba ositra sy teny fikasan'andriamanitra ary tsodrano dia natonga azy lasa goavana ary dia natonga ny fahavalony izay natahorany teo aloha ny ala moramora fa izy indray ny lasa tompony laka afa pastera ny olona manana ositra ary nampiavaka ny Esau sy Jakoba dia zay tsodrano na ositra nanana an'izay amin'ny sabotsy ho avy zao moa iresaka momba an'izay tsika pastera ao amin'ny toeram-pivavahana fotoana goavana izay andraisana ositra manokana tena andraisana ositra manokana ahafahan'ny fahavalo mikipaka moramora foana eo anoloanao ndao livavaka aloha tsika isotrany tompo makasiraka indrindra raha eo no ny teninao sy fampianarana voaray androany makasika ny tantarany Jakoba sy Esau faly zay satria hitanay tompo fa fotoana zanak'andriamanitra zao ary fotoana ikipahanyireo fahavalona sy ny miaramila ny satana
ikipampamsavy iala eo anolohanay fa idiranay eo amin'ny fandreserina sy mivoninahitra ary fitahina tsy takatry ny saina izany rehetrarehetrany mino fa iretompojery misy pino eto tena manatrika ady ary miorooro mangoro vitika tena mangorooro mihitsy amin'ny zavatra trehany nefa mino tompo fa ombadika izay fampianarana sy ny ositra ho raisiny izay ananany izay rehetra nambaranao taminy tsy maintsy hotaterahanao tsy maintsy hotaterahanao misaotra indrindra raiko amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponao vazavavaka izany amen amen tiana olazaina fotsiny pasteur amin'ny sabotsy ho avy zao miavaka ity fotoana ity sady ao anatin'ny Pentecôste tsika ao anatin'le fotoana amin'ny Pentecôste tsika pasteur dia ositra manokana teny fikasana miaraka amina ositra manokana no raisina amin'ny sabotsy ho avy izao etsy amin'ny samafy ambany atsimo apitan'ny jirama no anatanterantsika ny fotoana io etsy Tanjombato zany jirama Tanjombato eo misy an'le grand tsalangeza be io sy etsy amongo ty andrefa nambojanahary apitan'ny tombo raha tsy mandrava no anaovantsika ity fotoana tempo sabotsy ho avy izao amin'ny 7 ora maraina tsy diso izay andraisantsika izay ositra onction manokana tonga io teny no ilainao dia ositra ny ilainao dia mikipaka ho azy daholo fotsiny fahavalonao ianao voadidina fahavalo voadidina mpamsa voadidina zavatra mampatahotra ao amin'ny toeram-piasana any amin'ny toeram-pivarotana any amin'ny toeram-pianarana ao fiarahamonina misy olona tena mampivarahontsina sy mampiororo anao ho raisinao ny hery la hery sy ositra tao anatin'ny Jakoba io pasteur Alvarez no anisany ho raisitsika amin'ny sabotsy ho avy izao izay inoko fa tsy ila iady sy famaly amin'ireo olo reo no niakatra tribunal fa ikipaka moramora foana reo pasteur reo mpamosavy sy mpilalao ody ratsy manodidina anao reo tsy ho tamany reo fa hitady lalaka-ivoahana ao ambadiky ny fandraisana izay ositra izay pasteur Alvarez zay ngamba fotoana antsika fotoana antsika pasteur ametraka mandram-piona tompoka tay tompotompo